Alahady fa 7 ny volana septambra taona 5 Alahady izay natokany fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, iarahantsika mivavaka sy anomeza amboninahitra an'Andriamanitra ary indrindra hitondrana ambavaka ny sampanasa fikarohana sy fandaliana-pinoana FJKM. Ry havana malala iomanantsika mifomam-panantsika idera sy isaotra ary anome voninahitra an'Andriamanitra. Dia ataovy ampelantanantsika ny salamo 420 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra sy ny hira 720 sy 200 amin'ny firana FFPM, ny andininy voalohany, ny andininy fahatelo ary ny andininy fahaefatra. Dia isika hiara-hitsangana hanome voninahitra an'Andriamanitra. Ho aminareo ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika, velony ny finoana ny pino ideran'Andriamanitra tsika manao hoe: Nibeo Andriamanitra tamin'ny rehetra mankalazà ny voninahitra ny anarany, ome voninahitra izy ho fiderana azy. Lazao amin'Andriamanitra hoe: endre matahotra ny asanao, ny fahalebiazan'ny herinao no koiza ny fahavalonao anao. Ny tany rehetra iamikoty eo anatrehinao ka ankalazanao, eny ankalaza ny anaranao izy. Amen. Vavaka fiderana sy fisaorana an'Andriamanitra isika ry havana. Ry Andriamanitra rainay izay ny an-danitro, tsy mitsahatra ny misaotra sy midera mankalaza manome voninahitra ny anaranao izay, satria Andriamanitra masina ianao, Andriamanitra omem-boninahitra mandrakizay ianao, lay Andriamanitra mitoetra eo amin'ny seza fitsaranao marina. Misaotranao izay amin'ity anio ity, mamelona ny finoanay ianao, ka mahatanteraka izao fanompam-pivavahana izao izay ho fiderana sy fisaorana, fanomeza amboninahitra ny anaranao. No ity alahady ity izay tondranam-bavaka manokana, ny sampanasa fikarohana sy fandaliana-pinoana FJKM. Misaotranao izay Andriamanitra, no ny amin'ny fitondranao sy ny fitantananao izany sampanasa izany. Ary misaotranao izay satria manerana mandrakariva ny teninao, fa ny marina amin'ny finoana no velony. Ary satria velony izay ao aminao Andriamanitra velony. Ko ankehitriny anatanteraka izao fotoana izao izay, ny fanatrehanao fanahy masina, ny fanavaozanao anay,
mba hitovy endrika amin'ny zanakao malalanao. Ankehitriny ary zay rehetra tanterahana an'io dia mba hoanitra kasitrahana ao Andriamanitra rery any ary ho voninahitra ao irery. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no anaovana izany vavaka izany. Amen. Mahazo toerana isika rehetra ry havana malala. Henoy amin'ny fanajana no sady eritrereto lalina ao am-pontsika ry havana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Hoy ny Tompo, fa ianao kosa ry lelan'Andriamanitra, mandosira izany zavatra izany ka miezà mitady fahamarinana, toe-panahy araka an'Andriamanitra, finoana, fitiavana, faharetana, fahalemem-panahy. Miadi ny ady tsara ny finoana, azony ny fiainana mandrakizay, fo amin'izany no niantsonanao sy nanaovanao ilay fanekena tsara teo mason'ny vavolombelona maro. Amen. Sambatra ny mahitsy lara izay mandeha araka ny lalan'i Jehova, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. 100 ny andinin'ny voalohany sy ny fahadimy. Raha nandre izany sitrapon'Andriamanitra izany isika ry havana dia mantsiaro tsy nahatanteraka. Nde isika netriteny eo anatrehan'Andriamanitra ka hifona sy bebakanina. Anaraka ihany koa izao tonombavaka fonana izay ataon'ny mpitarika izao. Aorianan'izany dia ny hira 780 sy 700 amin'ny firana FFPM, ny andininy voalohany sy ny fahatelo no ataontsika. Hivavaka isika. Andriamanitra, mitarika anay ny teninao, mba hifantoka amin'izay fa niantsonao sy ny fidiananao anay, mba hivelomanay na ny faharetana na ny fandeferana, ny fiaina ampitiavana. Iadina izay ady tsara ny finoana ka hijoana ivavolombelona amin'izany, satria ho ianao tsy nomen'Andriamanitra fanahy osy izay. Saingy toa tsy tanteraka izany Andriamanitra, fa nitianay izay toetra anay maha-olombelona anay no an'ny masonay isanandro sanandro. Toa tia teny izay, toa niavonavony izay, tsy nanam-paharetana izay, tsy nifikitra taminao izay, tsy nanatanteraka ny adinay izay. Mifona aminao izay Andriamanitra, mamela ny eloka izy, mamindra fo aminay. Andriamanitra mpamela eloka ianao, ary miantso anay tokoa ho eo anatrehanao, hamindranao fo aminay, satria ho ianao hoe mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa afatratra sy mavesatrentina, fa izany ho anome anareo fitsara. Izay manatona anao ho ianao dia tsy mba ho lavinao mihitsy. Mianoa anay ry Jesosy Kristy Tompo, mpamindra fo, be fitiavana indrindro. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen.
fiavana malala ritra ao amin'ny tompo. Ny olona izay mibebaka marina teo anatrehan'Andriamanitra dia Andriamanitra be fitiavana izy. Koa raiso amin'ny finoana sy ny fanantenana eo am-pitsanganana ny teny famelan-keloka atolotry ny tompo ho atsika. Iara-mitsangana isika ry havana malandra. Aoriana ny teny famelan-keloka izay atolotry ny tompo ho atsika dia ny hira ao amin'ny firana FFPM narana fahafito amin'ny 700 ny teny voalohany sy ny fahatelo no iarahantsika mihira. Hoy ny tompo: fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra amin'Andriamanitra, nefa marinina mamaim-poana ny fahasoavana izy no ny fanavotana izay eo amin'ny Kristy Jesosy, izay nasehon'Andriamanitra tamin'ny rany sy nanavotany azy tamin'ny finoana, hanehoana ny fahamarinany amin'ny tsy namalian'Andriamanitra ny fahotany lasa sy ny nandeferany, mba hanehoana ny fahamarinany ankehitriny, mba ho marina izy sady hanamarina izay manana ny finoana any Jesosy. Ambara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ry havana malala, fa voavela ny elokareo noho ny anarany masina, miderany tompo, fa sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah iloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Ny olona izay voavela eloka marina ry havana dia sahy manambara ny finoany eo anatrehan'Andriamanitra sy ny olona, koa ndeha ary ny fanekempinoana araka ny tenin'ireo vavolombelona dia ny fanekempinoana larana faefatra no anambarantsika ny finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra manao hoe: manambara ny finoantsika an' Jesosy Kristy isika, dia araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe: ino ny zanak'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao, sy araka ny teny nataony Andrea hoe efa nahita ny Mesia, sy araka ny teny nataony Natanaela hoe Rabio, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjaka ny Israely, sy araka ny teny nataony Samaritana hoe ny tenanay nandreka fantatray fa izy no koa mpamono izao tontolo izao, sy araka ny teny nataony Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay, ary araka ny teny nataony Tomasy hoe Tompo sy Andriamanitra. Amen. Mahazo toerana isika ry havana malala. Zao isika ry havana dia tonga any amin'ny fotoana izay anatanterahana ny 10 minitra ho an'ny ankizy sy ny tanora, koa atolotra ny tompony anjara ho amin'izany ny fotoana ry havana. Tonga amin'ny fotoana ny 10 minitra ny tanora sy ny ankizy isika ry havana, iaraka hivavaka isika.
Satranao zay Jesosy tompo fa mbola nomenao izao fotoana izao indray ny tanora sy ny ankizy andrenesana ny afatra avy aminao. Dia ny fanainao masina anie nitaridalana anay ao anatin'izany ahafantaranay tsara ny sitraponao, andehananay ny fahamarinan'ny finoana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovana ny vavaka. Amen. Sokafo ny baibolitsika rakizy ao amin'ny Hebreo 10:7. Hebreo 10:7. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny oloko marina dia ho velon'ny finoana, fa raha mihemitra izy dia tsy sitraky ny fanahiky. Ny rakizy no amaranana ny lohahevitra manao hoe velon'ny finoana ny mpino. Velon'ny finoana ny mpino. Ary ao anatin'izany ihany koa no amaranana ny Jobily 50 taona ny sampanasa fikarohana sy fandaliana mpinoana. Ho antsika ankizy sy tanora, inona no afatra ho ampitain'ny tompo amintsika amin'izao famaranana ny lohahevitra hoe velon'ny finoana ny mpino izao? Io soratra masina, andinin-tsoratra masina ao amin'ny Hebreo 10:7 io no andeha angalantsika afatra. Ary ny oloko marina dia ho velon'ny finoana. Io ten'Andriamanitra io dia anisan'ny fanevan'ny sampanasa fikarohana sy fandaliana mpinoana, ary ahafahana ihany koa mampafantatra antsika ankizy hoe inona moa izany atao hoe marina amin'ny finoana izany. Tantara anankiray no andeha ho jerentsika rakizy ao amin'ny baiboly fa tsy ho vakiantsika ilay izy fa ho tantaraiko dia ho hitanareo hoe inona moa no ahitantsika an'izany hoe marina amin'ny finoana na velona amin'ny finoana izany. Any amin'ny Mateo 5:20 ka hatramin'ny 7:20 no misy ny tantara. Io tantara io rakizy dia tantara n'ilay vehivavy Kananita. Vehivavy Kananita anankiray. Raha niditra ny tanànan'ny Tiro sy Sidona i Jesosy dia hitany. Dia inona nataony io sisinareo? Manana olana io vehivavy io. Inona ny olana? Mananjanaka izy. Ary io zanany io marary azon'ny demonia. Tena navesatra be tamin'ny mihitsy zany zavatra nanjoa azy zany. Ka rehefa nahitany Jesosy izy dia efa nafantatra izy hoe Jesosy mpanasitrana, Jesosy mpamonjy, dia niazakazaka izy, niazakazaka aingana hitady famonjena amin'ny Jesosy. Mino izy fa Jesosy afaka anasitrana an'ilay zanany marary ny demonia. Dia sady niazakazaka izy no nivazavaza nitabataba be hoe Jesosy zanaky Davida mamindrafo ho amiko fa marary ny demonia ny zanako. Dia inona hozy izy nareo no nitranga? Amin'ny fitenitsika ankizy dia ohatrany teny hoe misy miaino satria Jesosy tsy namaly. Na dia nitabataba be ary ilay vehivavy tsy namaly Jesosy. Marina ny finoana ny mino, fa tsy nampiemitra n'io vehivavy io zany tsy famalian'i Jesosy zany, satria fantan'i Jesosy fa mpanasitrana. Dia mbola nandroso hatrany izy, dia mbola nitabataba ihany izy niantso ny famonjen'i Jesosy sy ny fanasitranana. Dia inandray hozy izy nareo zavatra nitranga? Ilay mpianatra niaraka amin'ny Jesosy indray niteny hoe Jesosy ampangino any io fa mitabataba be. Inona hozy izy nareo zavatra misy? Le mpianatra zany ataontsika ohatrany hoe spectateur rakizy, dia mitabataba hoe ampangino. Vavan'ny specta hozy izy tsika. Ny finoana rehefa mitady famonjentsika dia mety ilay olona manodidina antsika ihany koa rakizy manilika na manakivy antsika tsy hanatona an'i Jesosy. Fa marina ny finoana ilay vehivavy fa na izany ary nataony reto mpianatra spectateur niaraka tamin'i Jesosy reto dia mbola niteny hatrany izy tady ny famonjen'i Jesosy, satria ilay finoana tao anatiny no azoniny, tsy nisy nahozongozona azy na dia nanilikilika sy niteny ary ny mpianatra. Dia mbola nitoy ihany fa hoy indray Jesosy hoe
zange tsy tonga afa-tsy hoan'ny ondry very amin'ny Israely ohatrany teny zany hoe ianao tsy priorité fa ny Israely ny priorité raha hovonjena dia tsy fantatrinareo rankizy tanora hoe raha mahazo zavatra ohatr'izany re valiteny ohatr'izany re dia manahoany mbola androso hatrany ve fa ilay vehivavy marina amin'ny finoana izay nananana izy dia inona ny nataony niteny izy hoe nandeha ihany izy mbola niantso ihany izy dia niteny Jesosy rehefa avy eo hoe niteneny Jesosy nahonoariny Jesosy tahakany ina moa izy zany tahakany ataoko moramora hoe tahakany ambokely tahakany totokely zany ohatrany alika tena raha amintsika olona zany mandratra zany rankizy hoe hoarina tahakany biby tahakany toto tahakany alika nefa olona mitady famonjena fa zao marina amin'ny finoana le vehivavy fa hoy izy hoe fa na ny ambokely ary mbola afaka mitsipona zay latsaka amin'ny latabatra tsy naratra izy na nisy teny nandratra toy izany ary eo amin'ny manodidina fiainantsika koa rankizy misy ny mety teny mandratra atsika mampiemitra atsika mety hampiemitra atsika tsy hanaraka an' Jesosy tsy ino an' Jesosy fa ny olona marina amin'ny finoana tahaka an'ilay vehivavy tsy naratra n'izany teny zany na dia ohatrany somary hoe noarina tahaka ny alika kely ary izy i Jesosy tsy mananao foana raha nanao izany izy fa tia ny hosedraina ny finoan'ity vehivavy ity tena marina amin'ny finoana marina ve ity vehivavy ity ary ataontsika amin'ny fitenitsika ankizy zatovo dia hoe mahazaka-dona ve na inona zavatra natao azy nazaka-dona ve ilay vehivavy nazaka-dona izy nazaka-sedra izy tamin'ilay fitsapana izay nalovany raha nitady famonjena ao fanasitranana izy inona vokatra izay fahazakana sedra na fahazakana dona izay noho ny finoana marina tao anatiny dia hoy Jesosy hoe lehibe ny finoanao raha vehivavy félicité-ny Jesosy izy nahazo bravo tamin'ny Jesosy izy tena ny chapeau tamin'ny Jesosy no ilay finoana marina tao anatiny isika ihany koa raha tanora sy ankizy amin'ity andro an'io ity mampianatra antsika izany tantara izany mba hanana finoana marina ka tsy ho resin'ny olona mandrabiraby tsy ho resin'ny teny mety ho mandratra tsy ho resiny hoe mangataka ianao dia mbola tsy mivaly ny mivavaka ataonao fa androso hatrany anaraka an' Jesosy satria ilay tenin'Andriamanitra tao amin'ny Hebreo teo hoe ny oloko marina ho velony finoana tsy mihemitra fa velona manana an' Jesosy Kristy ny toy ianao moa dia hoe fa raha mihemitra izy dia tsy sitraky ny fanahika tsy mahazo bravo very ny olona mihemitra tsy mahazaka-dona na tsy mahazaka sedra na tsy marina amin'ny finoana rankizy koa tandremo izany vavaka isika soatranao say Andriamanitra noho ny amin'ny teninao izay nomenao anay ankizy fa tianay tokoa ianao mba ho marina amin'ny finoana amin'ny fanarahana anao mbola ankizy izay mbola tanora mbola lavitra ny lalana izoranay fa tamin'ity androanyity ianao Jesosy dia niteny fa mila mandroso hatrany izahay miazona amin'ny finoana izay anananay aminao Jesosy Kristy mba tsy hahatonga anay hiemitra fa hatoky ianao hatrany ary ianao dia hankasitraka anay amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay mivavaka amen. Isaorantsika ny tompo ry havana mandrenisantsika izay 10 minitra ho an'ny ankizy sy ny tanora izay izao sika dia tonga amin'ny fotoana andraisana ny afatra avy amin'ny sampanasa fikarohana sy fandaliana-pinoana koa dia atsotsika ny ray aman-drenitsika ny mpitandrina rakotomanana herin'ny tsontahiry izay filohan'ny sampanasa fikarohana sy fandaliana-pinoana
mba hanolotra ho antsika ny afatra avy amin'ny sampanasa. indroary atolotra antsika vakina ho antsika ny afatry ny sampanasa FFP amin'izao alady atsiarovany Eritsekema ambavaka sy anoanana ny sampanasa FFP izao. Ry havana ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika Jesosy Kristy Tompo. Ampifaliana no hanolorana ny fiarabana ho an'ny mpianakavy ny finoana rehetra atao amin'ny sahany Eritsekema amin'izao alady natokana ho an'ny sampanasa fikaroana sy fandalinam-pinoana FFP izao. Feno fisaoran'Andriamanitra isika noho ny aminareo, feno fisaoran'Andriamanitra noho ny amin'ny fiombonana amin'ny FFP ho fanorenana hatrany ny finoana ao amin'ny kristianina tsirairay ary ny fiangonana amin'ny alalan'ny fampiasana ny fitaovana vokary ny FFP toy ny perikopa, toy ny teny soa ary ireo fitaovana samihafa mitarika ao amin'ny fahalalana ny finoana tazonitsika Eritsekema. Misaotra an'Andriamanitra koa nefa isika fa ao anatin'izao taona 522 zao dia ao anatin'ny taom-pankalazana an'Andriamanitra noho ny jobily volamena fa 50 taona ny orenany FFP. Ny fanombohana izany dia ny volana febroary 522 lasa teo tany amin'ny synodam-paritany vavadin'ny filazantsara Tomasina, synodam-paritany faraka amin'ny 30. Ny ivony kosa dia nitanterahana tamin'ny volana May 522 lasa teo tao amin'ny Eritsekema Ambohitately sy ny Eritsekema Soamanandrary Miarady izay samy ao anatin'ny synodam-paritany Antananarivo Atsinanana Larina 12. Ny famaranana ny taonjobily kosa dia tanterahana ao anatin'izao alahady ny FFP izao any amin'ny synodam-paritany Matsiatra Soa Larina 520 any Fianarantsoa. Lehibe sy goavana ny tsangam-bato ao anatin'izany taom-pankalazana zany koa dia entanina hatrany isika ifampatsiaro amin'ny-bavaka sy ifanohana amin'ny alalan'ny rakitra izay aterina mivantana aty amin'ny foibe FFP varavarana laharana fa 400 trano ifanomezany soa Analakely. Entanina indrindra ihany koa isika ny amin'ny fampiasana ny vokatra vokarin'ny FFP ho fampianarana sy ho fampiorenam-pinoana ho an'ny mpino kristianina ao amin'ny Eritsekema hiezaka ao amin'izany hatrany isika. Ity taona 522 ity ihany koa no taom-panavaozana isaky ny efataona izay iainantsika Eritsekema ry havana. Koa indro ampitaina amintsika eto amin'ny faran'izao afatra izao ireo tompona andraikitra voafidy indray hitarika ny FFP ao anatin'ny feptom-piasana 4 taona 522 ka hatramin'ny 722. Ny filoha dia ny mpitandrina Rakotomanana Herinsoa Tahiry mpitandrina. Ny filoha-mpanampy Andriamator'Andriamanantena Solo Jean-Jacques Séraphin mpitandrina. Ny filoha-mpanampy laika dia Ramatoa Rakotomalala Iriela. Ny mpitantsoratra ny fivoriana dia Andriamatoa Andriampanomezana mpitandrina. Ny mpitantsoratra ny fivoriana, ny mpitantsoratra ny vola dia Andriamatoa Rakotoarimanana Andrianina. Ny mpitahiry vola dia Ramatoa Ramerjaona Leontine ary ny tale kosa dia Andriamatoa Abdinako Fanantenana Antra mpitandrina. Mampaherantsika azoto hatrany amin'ny fandalinam-pinoana ka iorenana amin'ny finoana marina na eo aza ny zava-manahirana atrehintsika. Hoy soratra masina farany mahereza ao amin'ny tompo amin'ny herin'ny faherezany. Efesianina 5:7 manao velomantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo ho amin'ny fanahinareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Filipianina 4:13 amin'ny anaran'ny birao foiben'ny sampanasa FFP ny filoha Rakotomany Sotahiry mpitandrina, ny tale Abdinako Fanantenana Antra mpitandrina. Ho an'Andriamanitra hatrany ny voninahitra.
zao sikariavana dia tonga eo amin'ny fotoana namaritsika ny fanolorantenantsika ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny rakitra koa ny hera fa 700 amin'ny firana FFPM no iraitsika ry havana malala mandritra izany. Desika ray tsangana ry havana anolotra ny rakitra ho an'Andriamanitra koa ny hira fa 700 amin'ny firana FFPM ny andininy faefatra no iraitsika ho fanolorana ny rakitra. Tonga amin'ny fotoana izay hankalazana ny tenin'Andriamanitra isika ry havana koa mialohan'ny hitsanganan'ireo mpanompon'Andriamanitra hitaribavaka sy hamaky mifandimby ny soratra masina voalahatra ny Tompo antsika anio dia ny hira fa 480 sy 700 ny andininy voalohany sy ny faharoa ry havana fa 480 no iraitsika dia hitsangana ireo mpanompon'Andriamanitra ireo. Oh
eo mibavakantsika iavana dia mbola misaotra anao zay ry Andriamanitra ray, nomenao indray ny fotoana zaonay miaino ny teninao, mandray ny afatra ao amin'izao anio izao. Tario ny fananao masina ary izahay hamaky izany teninao izany, ka aoka tsy hisy afa-tsy ny teninao ihany no vombary eto, ary ny mpanomponao izay hitondra ny afatra ao, omeo ny fahananao, omeo ny fahamasinanao, azahoany manambara izay tena tianao ambara ho anay tsirairay avy. Sokafy ara-ny fonay Jesosy, mba handray izany teninao tena fiainana ho anay tokoa. Dia amin'ny anaranao Jesosy ny anaovana izany vavaka izany. Amen. Ry havana, ny teny izay voalahatra ho anjarantsika amin'ity anio ity dia izay hitantsika ao amin'ny bokin'ny mpaminany. Bokin'ny mpaminany ao amin'ny Abakoka 2 ka ny 9 sy ny 4. Ary ao aorianan'izay dia ny filazantsara Jaona 4, ny 9 ka hatramin'ny 4:50. Ary ho faranantsika ao amin'ny Galatiana 3, ny 9 ka hatramin'ny 4:40. Ny teny rehetra dia ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny fahitana dia mbola ho amin'ny fotoanandro, ary mikendry ny farany izy ka tsy ho diso. Eny, na dia mitaredretra azy izy andraso ihany, fa ho avy avokoa izy ka tsy hijanona. Indro feno avonavina ny fanahiny reny, fa tsy mahitsy ny ao anatiny, fa ny marina ho velon'ny vinomy. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary tonga tany Kana any Galilea indray Jesosy, dia tany amin'ilay nampidino ny rano ho divay. Ary nisy tandapa anankiray izay nanana zanaka lanarary tany Kapernaomy. Ary efa reny fa Jesosy efa tonga tany Galilea avy tany Jodia, dia nakany aminy izy ka nangataka azy mba hidina sy hahasitrana ny zanany, satria efa ho faty izy. Dia hoy Jesosy taminy, raha tsy mahita famantarana azy fahagagana ianareo, dia tsy mba eto iny mihitsy. Hoy ilay tandapa taminy, Tompoko, midina re, dia tsy mbola maty ny zanako. Hoy Jesosy taminy, andeha mody, velona ny zanakao. Ary raha lehilahy ny teny izay nolazain'i Jesosy taminy, ka dia lasa nody. Ary noho nidina izy, dia nitsena azy ny mpanompony ka nilaza fa velona ny zanany. Ary izy nantany azy ny ora izay nanaretany, dra hoy ireo taminy, omaly tamin'ny ora 7 ny alany tazo taminy. Koa fantatry ny rainy fa tamin'izay indrindra no ora nanaovan'i Jesosy taminy hoe velona ny zanakao, dia nino izy mba amin'ny ankohonany rehetra. Izany ny famantarana faharoa nataon'i Jesosy, fony izy tany Galilea avy tany Jodia. Fa izay rehetra amin'ny asan'ny lalàna dia eo ambany fanozonana, fa voasoratra hoe voaozina izay rehetra tsy maharitra mankatony zavatra rehetra voasoratra ao amin'ny bokin'ny lalàna. Ary hita marimarina fa amin'ny lalàna dia tsy misy olona marinina eo anatrehan'Andriamanitra, fa ny marina amin'ny finoana no ho velona. Ary ny lalàna tsy araka ny finoana, fa izay mahatandrina izany no ho velona aminy. Kristina navitra anay tamin'ny ozin'ny lalàna, satria tonga voaozina monjy anay izy, fa voasoratra hoe voaozina izay rehetra miantona amin'ny hazo, mba ho tonga amin'ny jentilisa ny fitahinan'i Abrahama ao amin'ny Jesosy, ary mba ho raisintsika amin'ny finoana ny teny fikasana ny amin'ny fanahy. Ray masino, anasinanay amin'ny fahamarinana, ny tenao amin'ny fahamarinana. Amen. Eo am-pitsanganana ry havana no hitsenantsika ny afatra ny tenin'Andriamanitra, izay ampitondray ny mpanompony dia ny folohan'ny sampanasa fikarohana sy fandaliana-ponony. Ny hira iraintsika mialoha izany dia ny hira 770 sy 700 ny andininy voalohany sy ny 5 amin'ny firana FFPM. So
ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo dia mbola ho ampitomboina ao aminareo hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Saotra an'Andriamanitra isika ny amin'ity alahady faefatra farany amin'ny volana septambra ity, 20 septambra 2022, alahady ahatsiarovana amimbavaka indrindra ny sampanasa fikaroana sy fandaliana-pinoana eo anivon'ny foibe Efitsekema. Ao anatin'ny ray volana sady mamarina azy rahateo isika ny amin'ny loha hevitra mpanjinina dia manao hoe velon'ny finoana ny mpino. Amin'ity aladiny FFP ity ary dia ndeha handray ny tenin'Andriamanitra isika, angalantsika vatsim-panahy, hanovozantsika fampianaram-pinoana miorona amin'izany soratra masina izany. Sokafy ambany masitsika riavana ny zaonina toko fahaefatra andiny ny fahaenina amby efapolo ka hatramin'ny andiny ny fahaefatra amby 50. Ny zaonina toko fahaefatra ny andiny ny fahaenina amby efapolo ka hatramin'ny andiny ny fahaefatra amby 50. Perikopa izay tandrify atsika anio ary efa nivakiana mazava tamintsika teo. Tsy amerina hamaky akory isika fa ao anatin'ny fandariana ny soratra masina isika no hamaky hamerina izay andininy voakasika izany fampianaram-pinoana sy fanovozana vatsim-panahy izany. Fa raha ataon'ray mijery ry havana ny hevitra ambara ny ity zaonina toko fahaefatra andiny ny fahaenina amby efapolo ka hatramin'ny andiny ny fahaefatra amby 50 ity dia izao: nanasitranan'i Jesosy ny zanak'ilay lela tandapa tany Kapernaomy. Fa eto kosa nefa mamaky tsara isika manomboka eo andiny ny fahaenina amby efapolo dia any Kapernaomy ilay zanak'ilay tandapa marary. Fa ilay tandapa kosa mifanena amin'i Jesosy, i Jesosy rehefa tonga nidina avy any Kana any Galili, any Galili any Kana zany no ifanenan'ilay tandapa sy Jesosy. Fa ilay zanaka na ilay zazalahy zaza marary dia any Kapernaomy. Fa tsy nentina naraka azy tahaka mahazatra akory na nentina fandrina tahaka ny tantara hitantsika amin'ny soratra masina dia nentina teo anatrehan'i Jesosy, tsy izay fa mifanalavitra ny toerana. Izay raha ataon'ny ray mijery ny ambaran'io zaonina toko fahaefatra io andininy eo amby hatramin'ny fahaefatra amby 50. Fa raha hamofy lalindalina kokoa izany perikopy izany tsika dia misy fomba maro no azo amoasana ny perikopy sy andaliana ny soratra masina ka ahafahana manovy fahazavantsaina sy fahalalana eny fa vatsim-panahy ampiorena ny finoana aza. Fa misy mpikaroka anankiray izay tena malaza ary fantadaza ny atao hoe hay tantara sy hay fitrandraka lahatsoratra, ary tafiditra ao anatin'izany hay fitrandraka lahatsoratra ao amin'ny baiboly. Avarana manokana ny atao hoe rhétorique dia i Paul Ricoeur. Paul Ricoeur rehefa nanao fampianarana maro, Paul Ricoeur nanoratra boky maro dia zao mba teny ambarany amin'ny fampianarana nataony manao hoe rehefa mandinika lahatsoratra iray na perikopy anankiray na texte tsotra amin'ny aratologia dia azo atao tsara ozy mijery ny zava-misy isan-karazany ao anatiny, fa azo raisina tsara koa nefa mijery hoe iza no mpandray anjara fototra resahana ao anatin'ilay perikopa, ary inona no ambaran'ny lahatsoratra ny soratra masina makasika n'ilay mpandray anjara fototra, dia inona no lesona sy fampianaram-pinoana azo tonona miainga avy amin'izany mpandray anjara fototra ambaran'ny soratra masina ao anatin'ny texte na perikopa izany. Fomba fikaroka manokana moa izay ary ladiny fikaroana sy fandaliana-pinoana anio dia ndao mba hovaintsika kely tahaka izay no hikaroantsika ny soratra masina nefa hanovozantsika vatsim-panahy. Raha izay fomba fijerin'ny Paul Ricoeur izay no makitsika ny zaonina toko fahaefatra andiny fahaenina amby efapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby 50 ity dia mazava tsara. Roa ihany no tena mpandray anjara fototra resahana ao anatin'io sady tena ambara ny momba azy, tena miteny mihitsy ilay mpandray anjara. Ny mpandray anjara fototra voalohany resahana eo dia i Jesosy, izay ny ray. Fa ny mpandray anjara fototra faharoa izay sady resahana eo no miresaka raha teo koa no miteny dia ilay tandapa. Jesosy sy ilay tandapa resaka ifamaleny izy roa lahy ireo no ambara eto. Ndeha aro raisitsika mpandray anjara voalohany fototra dia i Jesosy Kristy. Inona no ambaran'ity perikopantsika ity momba ny Jesosy Kristy? Dia inona ny lesona, inona ny fampianaram-pinoana, ny fahamarinana-pinoana mahakasika an'i Jesosy raisitsika fiangonana? Voalohany dia izao: rehefa mamaky anao zaonina toko fahaefatra isika ny perikopantsika
milaza momba ny amin'i Jesosy io dia anankiray voalohany ambarany io soratra masina raha miteny amin'i Jesosy izy ny tena maha-Andriamanitra ny Jesosy ambarany io ny tena maha-Andriamanitra ny Jesosy. Aladiny ny fikaroana sy fandaliana-ponina moa dia fampianaram-ponina mahakasika an'i Jesosy dia ilazana mazava ny amin'ny hoe fa tena Andriamanitra marina tokoa Jesosy. Jerentsika ny 150 mazava ny voalazana 150 izao ny teny nataon'i Jesosy amin'ny anaran'ny Tompo. Hoy Jesosy tamin'ny ndeha mody ahoana ny toyny velona ny zanakao. Raha lehilahy ny miteny izay nolazain'i Jesosy taminy dia lasa nody. Raha mamerina kely ny sain'ny tantara ho teo dia hoy aho hoe any Kapernaum ilay zaza marary fa Jesosy ilay tandapa any Galilea any Kana ilay niona fa any Jesosy any Kana ny Galilea Jesosy no miteny hoe andany ianao mody fa ilay zanaka ho any Kapernaum maninona velona sitrana. Inona moa zany hevitra zany ny tian'izany ambary rehefa jeritsika tokoa ny 150 150 dia zao ny voalaza eo dia koa fantatry ny rainy fa tamin'izay oro izay nanaovan'i Jesosy hoe velona ny zanakao. Izany hoe rehefa tonga tany Kapernaum tokoa ilay tandapa vao niditra teo an-tanàna izy dia tonga nitsena azy ilay mpanompo dia hoe sitrana ny zanakao tamin'ny ora ohatran'izao dia tsaroan'ilay tandapa tapoka hoe tena izay marina tokoa ilay ora ny tenenan'i Jesosy tamiko tany Kana tany Galilea hoe ndana mody fa sitrana ny zanakao. Amin'ny ora io mihitsy ndana mody fa sitrana ny zanakao rehefa niteny ilay mpanompo hoe tamin'izao ora izao sitrana ny zanakao andriamatoa tandapa. Maneho ny maha-Andriamanitra azy Jesosy. Indraindray ankolaka izany fa tsy hitantsika mivantana fa tena mazava mihitsy maneho ny maha-izazan'Andriamanitra Jesosy. Ary izay nge maha-izazan'Andriamanitra fampianaram-ponina satria aladiny FFP dia ndao hikarika lalindalany amin'ny fodikonina trantsika. Zany nge ny teny ambaran'ny soratra masina raha mikisaka makany amin'ny testamenta taloha. Tsika moa zao aty amin'ny Jaona ilay mamaky dia testamenta vaovao. Fa any amin'ny testamenta taloha nge mazava tsara ny voalazan'ny soratra masina ahoana ho Jehovah Andriamanitra raha milazany amin'ny tenany izy izaho izay izy hatr'izay ka ho mandrakizay. Izaho izay nahary ny tany sy ny lanitra nahary ny zavatra rehetra. Zany hoe io Andriamanitra io raha miainga avy ao amin'ny teolojian'ny testamenta taloha tsika dia Andriamanitra tsy voafetra ny fotoana, Andriamanitra tsy voafetra ny abaka fa Andriamanitra tompony abaka sy Andriamanitra tompony fotoana ary Andriamanitra tompony tantara rehetra. Fampianaram-ponina mahakasika an'i Jehovah Andriamanitra zany. Ary eto i Jesosy dia tena maneho an'izany mihitsy. Ary izy no miteny amin'ny fotoana anankiray fa ilay zazalahy ny sitrana. Zany tena fanehoana ny maha-Andriamanitra, anehoan'i Jesosy ny maha-Andriamanitra azy. Zany anankiray. Fa ny anankiray koa zao milaza an'izany Matio Matio 7:20. Haitsika tsara zany tantara zany milohany nanorenan'i Jesosy ny sakramentan'ny fanasan'ny tompo zany tantara zany. Dia niresaka tamin'ny mpianatra izy nanao hoe mandehana maky-ren'ny roa vohitra roa ianareo raha vao miditra eo ianareo dia jereo fa misy zanabriky mifatotra eo ary rehefa hovahanareo zanabriky eo amin'ny toerana ohatran'izao hoy ny teny malaza amin'ny teny baky teny frantsay hoe sady précis no exact eo amin'io toerana io dia misy an'izao ary rehefa vahanareo io dia isy olona hivoaka tampoka hiteny aminareo manao hoe fa maninona ny vahanareo io fa rehefa valinareo an'izao izy hoe misy raha nalany tompo azy dia tsy hamaly intsony izy fa hanaiky anareo. Na niabaka na ny fotoana voafe an' Jesosy Kristy miabaka aloha dia eo amin'ny toerana tsy hiteneny izy fa any amin'ny toerana ray ny teneniny fa marina ny zavatra ambarany. Ary fotoana ho avy koa ny teneniny raha vao hamany io nareo mbola ho avy zany fotoana zany fa mbola tsy mitranga amin'ny sy ny présent zany fa mbola futur hamahazy nareo dia hiteny le olona fa rehefa teneninareo indray le olona dia hanaiky anareo le olona. Andriamanitra tsy voafe niabaka sy ny fotoana fa tompony tantara. Ary asehon'i Jesosy ny maha-Andriamanitra azy. Raha mijery koa zao tsika ny amin'ilay Marka 4:4. Marka 4:4 haitsika tsara ny tantara. Io Marka 4:4 hoe milaza tantara milaza meloa tao anatin'ny herinandro masina io ny amin'ny andavan'ny Peteran'i Jesosy. Io moa zany tena tonga saina mihitsy Petera. Ary efa nitranga ilay izy vao nietrehitra hoe tena marina ilay nitenenin'i Jesosy tany amin'ny fotoana lasa fa aty aroiny izy mitranga marina tokoa. Ahoana moa nitenin'i Jesosy taminy hoe raha mbola tsy maneno kory angeny koa dia andahy hitelo ianao. Ohatra tsy nenony Petera ary tsy natatra amin'ny Petera loatra moa zany
teo amin'ny fotoana nytenena azy fa de tonga de nitoy fotsiny ihany ny tantara ny lalàny azo fijaliana fa no nitranga tokoa izy vao tonga sainy petera tena andriamanitra marina tokoa na de efa nino ihany azy izy fa nitranga le zatra ny tantarainy tary amin'ny lasa mitranga isan-kehitriny aty amin'ny ho avy tsy voafetra ny fotoana fa mahafantatra ny zavatra ho avy rehetra io andriamanitra io ary Jesosy de tena maneho mihitsy andriamanitra azy zany perikopy za moa perikopy hafa fa niraisitsika teto moa ny jaona toko faefatra ny tantaran'ilay tandapa teo marary zanaka ny Kapernaoma maneho ny maha izy azy andriamanitra maneho ny maha izy azy Jesosy amin'ny mahatena andriamanitra azy alady ny FFP androany mampitodika ny kristianina sy ny mpino rehetra tena mandray an' Jesosy tompo andriamanitra marina ve ny mpino rehetra ny kristianina rehetra ny zanak'andriamanitra rehetra ka manaiky ny hery sy ny fahefany Jesosy amin'ny mahandriamanitra azy tompo ny hery sy ny fahefana rehetra azy tompo ny tantara tompo ny lasa fa tompo ny ho avy ihany koa mampimetra-panontaniana zany ry havana fa indraindray ny Jesosy tompon'ny olona tsy zany ary ny Jesosy tenenina aminy any de fantany ihany fisiany Jesosy fa tsy zany no andraisany any Jesosy fotoana zao alady ny FFP zao afahatsika zanak'andriamanitra rehetra milaza mino an' Jesosy iza marina mity Jesosy fa tena andriamanitra tompony hery sy ny fahefana ary tompony tantara ity Jesosy tompontsika ity aza orona amin'ny zavatra hafa ny finoanao aza orona amin'ny hery hafa ny finoanao fa orenao amin'i Jesosy Kristy tompony tantara tompony hery sy ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany tompony lasa rehetra fa tompony ho avy ihany koa tompony fiainana mandrakizay azy zany io Jesosy io ampy orenao amin'ny finoanao fa ny anankiray faharoa rehefa miresaka mahakasika an'ity soratra masina ity tsika de maneho ihany koa mahampamindra fo an' Jesosy andriamanitra mpamindra fo maneho ny famindram-pony io moa tsy de lava fa vakiko tsotra lay ambaran'ny soratra masina zao le 2:7 rehefa niteny zany lay tandapa hoe sitrano ny zanako marary de ny Jesosy namaly azy eo amin'ny 2:7 de hoy Jesosy taminy ahoana mivaky ny teny raha tsy mahita famantarana sy fahagagana nareo de tsy mba ino mihitsy zany hoe efa tenen'i Jesosy foana zany olona manodidina azy hoe de nareo ve raha tsy mahita famantarana nareo ve zany tsy mba ino mihitsy raha tsy anaovana fahagagana aiza ny finoanareo jereo tsara fa raha manao famakafakana soratra masina sika matoy io tandapa io nanatona an' Jesosy ka niteny taminy hoe sitrano ny zanako efa nisy finoana ihany tao anatiny fa finoana tsy tena mbola niorina fa mbola nangataka le fahagagana indray izy ary zany mantsy fiainana iaina amin'ny mpianatra foana isika ve de mieritreritra fa reo lay ao amin'ny marika toko 7 azafady le marika toko 9 le miresaka ny amin'le hoe tao amin'ny sambokely Jesosy any marika tao amin'ny sambokely Jesosy asika tsara zany tantara zany ry zanak'andriamanitra de ny samboaravoara ny ranomasina isika nga mihevitra ry havana fa tsy manana finoana amin'ny mpianatra ny tompo ho tsia manana finoana ne izy fa rehefa tokoa ny tokoa mitranga ny tokoa natao inony Jesosy fa azy ianao Jesosy de Jesosy moa nanontany fantany any hoe manana finoana le mpianatra fa nanontany fotsiny hoe aiza ny finoanareo fa nataonareo aiza kay le izy fa nareo nge fantatra fa nanam-ponona fa ohatra ny afeninareo sa tsy hitareo sa rava tapoka ve sa nyetry tapoka ve tahaka izany mantsy ty fomba fitenin'i Jesosy ty rehefa voasan'ny mpandinika soratra masina de tsy mba ino mihitsy nareo raha tsy manao famantarana eo ambony izy rehefa matona anatona Jesosy fa nino ihany izy fa tsy mety ino mihitsy raha tsy nahita famantarana tahaka izany koa mandefitra sy mamindra fo Jesosy de nisitrahany ihany moa le zanak'ilay tandapa miperikopa tamin'ny herinandroany raha nahatsiaro-tsika teo marika toko 7:7 de niteny Jesosy taminy hoe mandra-paharoviana no andeha fierako aminareo ry taranaka tsy mino mandra-paharoviana no toerako eto aminareo sy ny sisa rehetra mandefitra Jesosy mamindra fo Jesosy na de miozongozona amin'ny finoana ihany aza ny olona fa zany ry havana nafatry ny tenin'andriamanitra avantsika tsaroa fa mamindra fo io andriamanitra ivavahantsika io amin'ny alalan'i Jesosy Kristy manatona azy raha iso izy fa mamindra fo sy mianty izy ka mijery atsika mampiorina atsika hatrany amin'ny finoana iverina ho aminy mamarana azy ny amaranako azy de ilay mpandray anjara faharoa zay fo ihany moa no anazavana azy satria fo koa no voalazan'ny soratra masina rehefa mamaky an'ilay mpandray anjara faharoa sika mpandray anjara voalohany moa mazava zany teo Jesosy Kristy fa rehefa mijery ny mpandray anjara faharoa sika lay tandapa de mahita isika manao hoe nanam-pinoana ihany izy fa tsy tena niorina ny finoany ary rehefa nitenen'i Jesosy izy tezay vao niorina misimisy kokoa ny finoana
tsara ianarana ihany ary azo alainy tahaka ihany no finono ty tandapy ity ny amin'ny fiorenana amin'ny finono. Ary zay no ambaran'ny soratra masina raha mamaky sika eo amin'ny andininy 7:7 8:7 dia efa nanana finono izy, fa ery amin'ny andininy 5:10 2:10 dia mahita isika fa niorina misimisy kokoa ny finono. Andininy 7:10 moa dia voamaika voalazo zany ozy ny tena andininy 7:10 hoe koa fantatry ny rainy fa tamin'izany oro zay, fantatry ny rainy fa tamin'izay indrindra no orana naovan'i Jesosy tamin'ny hoe velona ny zanakao. Dia ahoana ny toyny eo? Dia nino izy mba amin'ny ankonany? Zany hoe ny finonon'ilay tandapa aloha tamin'ny fanatrika an'i Jesosy. Dia avy eo rehefa tonga tany Kapernaoma izy, sitrana tokoa ilay zanany, dia tsy izy rery intsony nino raha ny andininy 7:10 fa izy koa nanjary lasa nino? Izy mba amin'ny ankonany. Zany hoe raim-pianakaviana mihinana an'i Jesosy. Na dia teo ihany azy hoe ny andro famantarana vao tena niorina kokoa misimisy ny finono, fa nitarika ny ankonana no amin'ny finoana an'i Jesosy ihany koa. Azo vakiana tahaka izany zany zao ty perikopa ity ary mampieritreritra antsika zanak'Andriamanitra zany. Mino isika raim-pianakaviana, mino isika renim-pianakaviana, mivavaka sika dia anehoan'Andriamanitra fahasoavana sy fahasitranana. Fa tena mahatarika ny ankonana ve raha mijery an'ity zaonina toko 7:7 ity, mahatarika ny ankonana ve ho amin'ny finoana marina tokoa an'i Jesosy Kristy, ka mba ho marina tahaka izao tenin'Andriamanitra hoe dia nino izy mba amin'ny ankonany. Fa raha mamarana azy amin'ny pratikany aho dia zao no foto-kevitra ny joron'ny synodam-pinoana faharoa izay misy ny 2F2T aladin'ny FFP moa an'io dia tsara ambara ihany koa zany, ary fotoana tokony ilazana azy indrindra. Ny 2F2T izay niaingan'ny synodam-pinoana faharoa niarahana tamin'ny KFP sy ny FFP any, dia anankiray amin'ilay F anankiroa no hoe fahamarinana fa fianakaviana indray. Ary anisan'izay nivoizina tamin'izany fotoana izany tao anatin'ny synodam-pinoana tany Ambositra ny amin'ny hoe ny finono ny fianakaviana, ny fivavahany ny fianakaviana, ny fijoroan'ny fianakaviana ao amin'ny finoana marina an'i Jesosy. Voaresaka tao zany. Ary tena amin'ity aladin'ny FFP ity dia mampieritreritra mihitsy hoe ity tandapa ity dia izy aloha nino nanehoan'i Jesosy fahasoavana izy, fa izy mba amin'ny ankonany koa no nanjary lasa nino. Mitarika antsika ray aman-dreny, raim-pianakaviana, renim-pianakaviana zany, mitarika antsika isaina sy hevitra mandrakariva ny amin'ny finoanan'i Jesosy, ny finoan'ny fianakaviana an'i Jesosy, ny finoan'ny ankonantsika an'i Jesosy ho fototra iorenan'ny fivavahana sy ny finoantsika. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho amintsika hatrany kosa ny asan'ny fanahy masina sy fitarevam-panahy fanahy masina ho tena ray aman-dreny, ho tena fianakaviana miorina marina amin'i Jesosy tokoa, ary mino marina an'i Jesosy ilay tompo sy Andriamanitra, tompony hery sy ny fahefana rehetra. Amen. hanondrika ny lohantsika isika hivavaka. Misaotranao izay ry Tompo Andriamanitray, noho ny amin'ny teninao izay mampiorina ny finoanay tokoa amin'izao alahady ny FFP izao. Hay ianao Jesosy Kristy tokoa no Andriamanitra marina, sady afaka mamindra fo na dia amin'ny olona manjavozavo finoana azy. Misaotranao ihany koa no amin'ny teninao izay mampianatra anay ny finoana izay nananany tandapa, izay niainga tamin'ny finoana marivo ka ny afara tamin'ny finoana lalina anao Jesosy Kristy, ary tsy finoana ho azy rery ihany, fa niaraka tamin'ny ankonany ihany koa. Misaotra Tompo ny amin'izany teninao izany, izay ahafahanay manorina tanteraka ny finoanay ao aminao Jesosy Kristy izay fototra iorenan'ny finoanay rahateo. Alahady ny sampanasa fikaroana sy fandalinam-pinoana
mialady an'io ko mitrotro ambavaka ny asa rehetra izay tanterahany FFP izay ary mamarana ny tonjobily fa 50 taona ny FFP izay ankehitriny. Mitrotro ambavaka izay ary misaotra anao Andriamanitra noho ny fahavitany izany tonjobily izany. Ianao Andriamanitra tokoa anie ny fototra iorenan'ny finoanay. Ianao Andriamanitra no hery sy apinga anay, ahafahanay aefabeny amin'ny asa izay niantsonao anay, dia ny hanitsy, mampianatra, mampiorina ny finoany FJKM ao aminao Jesosy Kristy. Mitrotro ambavaka ny amin'ny Brown FFP izay hitantana n'izany sampanasa izany mandritra ny 4 taona izay. Tompo, ny fanahinao masina izay fa anatinay tsirairay avy no hitari-dalana anay ny amin'ny fitantanana n'izany sampanasa izany, ary so amin'ny birao ihany ho an'ny komity foibe rehetra sy ny miara-miasa amin'ny FFP rehetra. Trotro-mbavaka izay Tompo, ny amin'ny filohan'ny sampanasa fikaroana sy fandaliana am-pinoana izay hanatanteraka ny fandraisan-tanana amin'ny fiangonana am-pari-pifamonjena amin'ny 4 sy 5 ny volana Oktobra ho avy izao. Ianao Andriamanitra no fananakambana azy ireo mba ho mpiara-miasa amin'ity fitandremana ity. Koa ianao no antoko ny fahatanterahana izany fotoana izany, ary izany no antony hitrotronay ambavaka sy antsonay ny anaranao ankehitriny. Trotro-mbavaka ny FJKM manontolo izay tarihan'ny birao foibe izay voalany voaingana tany Fort-Dauphin teo. Ianao Andriamanitra no hiasa amin'ny alalan'ny fanahinao masina amin'ny birao mpiandraikitra foibe, ny amin'ny mpiandraikitra foibe sy ny mpanatanteraka izay mbola ho fidina amin'ny volana Oktobra ny fivorian'ny mpiandraikitra foibe ho avy izao. Tompo, ho anao ny fiangonana, ka dia miantso ny anaranao izay ary mivavaka mba ho tantanina ao an-trany izany fiangonana izany. Trotro-mbavaka ny fiainan'ny kristianina tsirairay izay manoloana an'izao adi-piainana mafy izay hiainan'ny vahoaka malagasy izao. Ianao Andriamanitra ny aoka hampiorina tsy hampiozongozona ny finoan'ny kristianina ao aminao Jesosy Kristy, ary atsiaro mandrakariva ny teninao manao hoe fakatsaho aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany, dia hanampy anareo izany rehetra izany. Trotro-mbavaka ho an'ny vahoaka malagasy ray manontolo izay manomboka any amin'ny mpitondra ity Madagasikara ity isan-tsokajiny, ny fanahinao masina tokoa ny aoka hiasa aminay tsirairay avy. Maro Tompo ny tianay angatahana, kanefa na dia mbola tsy miloaka aza ny vavanay dia efa midioka ny amaminy valim-bavaka avy aminao sahady izay. Ko mariky ny finoanay fa azo valim-bavaka tandrify ny fiainanay tsirairay avy, dia rahanay manao ilay vavaka izay fa nampianarinao mpianatra fa izay manao hoe raha nisy ny andrany komasiny ny anarana tonga ny fanjakana atao hoe sitraponao dia tiana takana ny kanitra ilay nisy any saso ary amin'ilany ekay takan'ilany sy ny fitanana asa mitondranay ny fafakana anafahany anratsy anafanjakana sy ny hery ary ny voninahitra Madagasikara. Amen. Amarana izao fotoana izao sika koa ny hira fa 7 amby 7 ao amin'ny firana fanampiny no iraintsika eo ampitsanganana riavana dia andray ny sodrano izay atolotra ny ray aman-drenitsika nitondra ny afatry ny tenin'Andriamanitra teo isika. Mikurana de Jumila
raiso amin'ny finoanariny sodranomasina izay tononona ho anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ary ho tanterahany tompo aminareo izany tononona manao hoe ary Andriamanitry ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo ho any amin'ny voninany mandrakizay amin'ny Kristy Jesosy izy anieno hahatanteraka anareo sy ampiorina anareo ary ampitoetra anareo mahatoky izay niantso anareo sady izy ihany no hahatanteraka izany. Amen. Mipetraka ivavaka mangina isaotra ny tompo isika. Teo n'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'indray sy ny zanaka ary ny fanahy masina